Fandravana ny seny tsy ho tanteraka raha tsy miova ny lalam-panorenana. Mambra Vatomanga nentina natao fizana atao amin'ny hôpital PMOC mialoha ny tondrana azy tany Ampody. Raharam-pirenena haute trahison no nataony mpitondra teo aloha mila fanadihadiana lalina. Faltafaraka aminao indray tombo kilasy tombovavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aterina ny araba ary manasana ho ampananjana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany mila manana fahasahiana isika raha tena te hitondra ny fanovana marina eto amin'ny firenena raha olona tsy nanao ratsy tsy matahotra hiakatra fitsarana intsony amin'izao fotoana ny fanavaozana izao raha ny faneho-kevitry ny solombavambahoaka fetra raha lamizafy milolona fanadiovana no atao ankehitriny ka tokony atsahatra ny filazana fa valifaty politika no misy fametrahana ny mahatantan-dalàna fa tsy valifaty politika hoy ny fanamafisany teo amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Mejanary sary sy rindran-tsariny ny aro-tanjony. Tokony tsy ho raisina ho valifaty politika ny fisavana trandro, ny fampiakarana fitsarana na ny fanaovana fanadihadiana amin'ireo mpitondra teo aloha sy ny ekipany hoy ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena eto Antananarivo. Fanavaozana no ijoroan'ny fitondrana amin'izao ka ny rariny sy ny fitsipika no iankina ny fanapahan-kevitra fa tsy ny antony politika na fifandirana teo amin'ny antokony mpitondra teo aloha. Mbola mitambetsatra amin'ny fiainam-bahoaka sy ny firenena ny gaboraraka sy ny fomba ratsy ny mpitondra teo aloha toy ny fanaparam-pahefana sy ny fanodikodinana ny volam-bahoaka ary ny tsinjazolena hatreny anivon'ny fitsarana. Ko raha tsy voasivana sy tsy voamarina araka ny lalàna ireo nanao ratsy dia mbola oloza mitatao ho an'ny firenena any aorinany hoy ny fanazavana. Tsy resaka ny any Eropa intsony fa ny any Azia sy ny any faritra hafa aty Afrika dia tokony miveritsika amin'izany atao hoe tany tandalàna zany amin'izany hoe fanjakana tsara tatan'izany. Anisan'izany ny resaka tsy maty manota tsy hoe akory raha misy krizy eto amin'ity firenena ity dia misy fitondra teo aloha dia nanao ny tsinety tao ny fanaparam-pahefana tao ny fanodikodinana fananam-bahoaka tao ny fampidirana ponja amin'ny tsirariny tao ny zavatra maro be izay endrika fantikan-dalàna maro ka tsy hoe tsy eo amin'ny fitondrana intsony ianareo dia hodin'ny fitondrana vaovao tsy hita izany zavatra any tsy izay le zavatra ny matimatesana rehetra teo tsy izay le zavatra fanekena tamin'ny vahoaka fa hoe nanao ny tsinety dia tsy maintsy miatrika fitsarana tsy maintsy atao fanadihadiana ka aoka tsy atao entina mendry fendrona na hoentina anadiova-tena izay satria lasa mpanohatra ianareo amin'izao fotoana izao ianareo mpitondra teo aloha lasa mpanohatra nareo ankehitriny dia vao mandeha zany nataoko na perquisition io na misy fanadihadiana atao na fampiatsoana anivon'ny mpitandro filaminana na ny anivon'ny fitsarana dia zavatra hafa foana fomba hitondrana azy tsy izay ilay atao fanjakana tsara tatana tsy izay fa ny zavatra tokony atao dia hoe ohatra ny any Maorisy ireny misy fanadihadiana izay arina ampidirana ponja ny mpandraraha malagasy izay fahafantra loatra fa tsy midika akory zany fa satria firenena ny velany dia anaiky ny tsy maty manota ry zareo Maorisiana aloha dia deraina manokana amin'izay fijoroana izay ary neto amintsika ihany koa tsy ireny olona ireny ihany tsy mpandraraha iny ihany no tokony hiatrika fanadihadiana fa maro be izy neto ka oka re tsy lehibe na le vahoaka any amin'izay endrika toza hoe endrika perquisition na fisavana na fampiatsoana anivon'ny mpitandro filaminana ny impaka na izana izy dia raha zaina fa valifaty politika tsy valifaty politika bebe fa nanao ny tsinety aoka ny nanao ny tsinety ho adinina hiatrika fitsarana raha ilaina dia ny fitsarana. Miantso ny mpitondra amin'izao fotoana ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena faritany Antananarivo ity mba tsy ho amela ho hafa-maina ireo izay nanao ratsy rehetra teto amin'ny firenena. Tokony ho tanteraina amin'ny fomba mangarary izany araka ny lalàna mba hanamafisana ny fahamarinana sy ny fanaran-dalàna ary ampienana ny fisian'ny tsirarina sy ny tsy fiverenana ny fomba ratsy teo amin'ny fitantanana ny firenena ny zava-misy atao amin'izao fotoana izao raha ny fanamafisan'ny hatrany. Ao zany ianareo anivon'ny fanarenana ny Repoblika Malagasy ao ianareo tompona andraiky mpanjakana ambonina amin'ny fitsarana manao antso izay natao koa aty anatin'ny mpanohana ny fitondrana raha ao anatin'ny majorité présidentielle manao antso ny amin'ny hoe tsy jerena tavan'olona tsy jerena namana ary tsy jerena ihany koa ireo hoe alako be tsy anaovana alako be tsy tiako tare fa mba ny tena marina ny voaka izay nanao ny tsy mety dia miandry ny sazisazy azy izy no ohatra kosa ny olona marina na mety voendrikendrika aleo ireny olona ireny voaka voalohany fanadihadiana nefa sy ny fitsarana nametraka izay zay ihany tiako ambara fa aoka tsy ho lehibehibenao le vahoaka satria mpanohatra ianareo mpanohatra vaovao ianareo
nanomboka tamin'ny sivy be dia be ny tsy ara-dalàna teto fanaparam-pahefana hoe ateo fa nakoa fanaovana tantely afa-drakotra ny arem-pirenena ny fananam-bahoaka ny fananam-panjakana nisy zany tokony jereny reo nanahoany reo olona talohan'ny sivy sy roa arivo marina nisy ny fanambaram-pananana natao fa hita amin'ny akapobeny any hoe tamin'ny ara-drariny ve nahazona nyreny arena rehetra eny lasa mpanefoefo teto amin'ity tany ity nisy nampahory vahoaka teto amin'ity tany ity ka oka re a tsy isy zany zany de hoe nanamanay io na iza napiray atoko aminay napiray vongona rehefa nanao ny tsinety a de nanao ny tsinety a de miatrika zay tokony atrenina dia ho adinina de miatrika ny fitsarana de mandray sasy tarifa tsy valifaty politika ny fanadiovana sy ny fanenjena ny tsy maty manota fa adidy tsy andraikitra ara-dalàna ho an'ny mpitondra sy ny rafi-pitsarana amin'ny fiarovana ny fahamarina ny firenena sy ny zolony olom-pirenena ho iantrany ny solom-bavambahoaka fetrara lambozafimbololona makasika izay vaovao izay indrindra nanolo-kevitra ny ampidirana oeloka behivavy ho isan'ny eloka azo enjehina momba ny fifehezana tsara-dalàna ny fahefa-panjakana ny ministry ny fitsarana malagasy nandritra ny fivoriana faefatra amby roapolo ny assemblée des états partis au niveau ny cour pénale internationale na ny CPI izay tanterahana ny la Pays-Bas izay isha mandeha amin'izao fotoana izao nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony efitra izay mikendry ny anasazian'ireo endrika sy rafitra matanjaka amin'ny kolikoly manararoatra sy mifeny rafi-panjakana ny fanapa-kevitry ny fanjakana ary ny arena voajanahary ho tombotsoa manokana hoy ny fanazavana nampiseho fahavononana i Madagasikara hitarika sy hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatsarana ny lalàna famaizana iraisam-pirenena ho tombotsoa ny vahoaka nandritra ity fivoriana ity fanampanazavana tsy vita ny fanamparam-pahefana fotsiny fa efa fanangejana firenena amin'ny malagasy no nisy teto Madagasikara tao anatiny 40 taona hoy ny ministry ny fitsarana nanjaka ny kolikoly ny fanararotana ny fifehezana ny rafi-panjakana sy ny arena voajanahary ho an'ny tombotsoa manokana ka mitarika ny firenena ho isan'ireo firenena manitra indrindra maneran-tany nahitsy ny teny ary nanolo-kevitra ny ampidirana ho eloka behivavy ho isan'ireo eloka azo enjehina ny fifehezana tsy ara-dalàna na crime de capture d'état io fahefa-panjakana io ny ministry ny fitsarana nandritra ny fivoriana faefatra amby roapolo ny assemblée des états partis eo anivy ny cour pénale internationale na ny CPI izay tanterahana ho la Pays-Bas amin'izao fotoana izao raha nandray fitenenana ny tenany efitra izay mikendry ny anasazy ireo endrika lalina sy rafitra matanjaka amin'ny kolikoly rehefa misy vondrona na olona manam-pahefana manararoatra sy mifeny rafi-panjakana ho tombotsoany manokana. Si Madagascar parle aujourd'hui avec cette conviction, c'est parce que notre nation sort à peine d'une période très longue et douloureuse de capture d'État, qui a duré 16 années de 2009 à 2025. Durant cette période, des institutions ont été déviées, la souveraineté confisquée et les ressources publiques capturées au profit d'un politique économique. Ce que nous avons vécu n'est pas un simple abus de pouvoir, c'est une privatisation totale de l'État, un système tentaculaire de prédation et d'injustice. L'économie et l'administration ont été paralysées pour servir des intérêts de quelques individus. Les conséquences ont été pires que le génocide et toute forme de crime contre l'humanité. C'est pourquoi, pendant ces 16 ans, les services publics se sont effondrés et Madagascar est actuellement le 5e pays le plus pauvre du monde, malgré toutes les richesses que nous avons. Ceci mérite que nous prononçons l'intention de proposer devant la Cour pénale internationale une nouvelle infraction qui s'appellerait la capture d'État et pour lequel nous nous offrons à collaborer pour mettre en place cette nouvelle infraction afin que tout autre pays et n'importe quel autre pays qui en serait victime ne pourra plus subir la même chose que notre pays a subi. Manamafy ny ady atao amin'ny tsy maty manota ny kolikoly i Madagasikara amin'ny fametrahan'izany eo anivon'ny fitsarana ny iraisam-pirenena na ny CPI ambonin'izany ny fananganana fanjakana tan-dalàna matanjaka sy mangarahara mampiseho fahavononana ny firenena malagasy hitarika sy hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatsarana ny lalàna famehezana iraisam-pirenena ho tombotsoan'ny vahoaka. Toy ny raharaha mamira vatomanga nentina natao fizahana ara-pahasalamana atao amin'ny hopitaly fitsaboana ireo manana areti-tsaina PMOC ao Kondos ilay Japandra malagasy mamira vatomanga ny maraina teo mialoha ny nampidirana azy amponja atao amin'ny fonjany Melrose Atsi Maurice antony zavatra roa raha tsy saivina no anenjana ny mamira vatomanga rehefa voasambotra ny 4 oktobra lasa teo dia ny resaka famotsimbola sy ny entente délictueuse fanampanazavana. Nentina tao amin'ny hôpital
psychiatrique Brown Sekar ny mpandry Ramamy Ravatomanga ny maraina teo. Natao fizahana ara-pahasalamana ny tenany ny alony nitondra anazy tany amin'ny fonja ny Melrose araka ny fanapahany fitsarany Paul Louis Omaly. Naritra ora maromaro ny tena nonjanona tao amin'ny hôpitaly PMOC ary teo ambany fanaraha-maso ireo mpitandro ny filaminana sy ireo avy amin'ny FCC hatrany no nanatanterana ny fizahana rehetra. Rehefa avy tao amin'ny hôpitaly dia nentina ary nampidirina tao amin'ny fonjany Melrose ao Maurice ny tenany. Ity fonja ity izay nomafisy ny polisy ao an-toerana fa misy izay ilainy voafonja marary iantovana ny fandraisana ny tanana azy ireo. Efa tamin'ny alakamisy lasa teo no nangataka ny tokony ampidirana ny Mamy Ravatomanga tao amin'ity fonja ity ny FCC, saingy tao amin'ny moka centre de détention no nasiana azy ny zoma lasa teo. Antony zavatra roa ratsaivina no anenjehana ny Mamy Ravatomanga rehefa voasambotra ny 14 oktobra lasa teo, dia ny famotsim-bola sy ny entente délictueuse adika tsotsotra hoe fifanarana eloka. Makasika ny raharam-pirenena tsy maintsy tazona sy tohizana ny fanenjehan'ireo mpitondra teo aloha noho ny fanampitena ny firenena nataon'izy ireo hoy Ertina Rasoamiaramanana. Ao anatin'ny tetezamita ny firenena amin'izao fotoana izao izany hoe fotoana fanarenana tanteraka ny tsy nety nataony teo aloha ka ilana faharetana izany. Tohanany Jaref isanjato ihany koa ny fanenjehana ara-pitsarana ireo mpitondra teo aloha izay isanao tantely afadrakotra ireo arym-pirenena hoy ny mafisantady bavony Narcisse Karazafy sy mbola avatsara. Ny aina tao anaty abadona ara-tsaina sy ara-politika ny Malagasy nandritra ny taona maro vokatry ny nataony fitondrana teo aloha. Vokany ny forona ny toe-tsaina tia mitaky sy miandry fampanantenana tsy ho tanteraka, anka sarotra sy tsy ho vita vetivety ny anova sy anarina izany. Mila faharetana sy fanarenana tsikelikely ny firenena manomboka amin'ny sehatra sosialy, ny toe-karena ary rehefa tafapetraka izany vao miroso amin'ny fifampiresahana amahana ny olana fototra hoy ny fanazavana. Tsy mora ny dingana olalovana saingy heverina famakany amin'ny fanarenana maharitra izany hoy ny mpandrindra mahay. Ampolo taona maro isika napadoina teto. Ampolo taona maro tsika natao lavanty teto. Tena marina ngesany matony atsika tsy afaka miteny manoloana ny sinoa manoloana ny karana sy ny sisa zany tsika zany efa lafo zay ndika zany ke anzareo zany tanàna misy moteto anisany tanàna to antsalo ny tanàna ny salo zany hoe amin'ny telopolo desambra zany zay vao feno roa volana zany hoe tamin'ny telopolo novambra teo zany vao ray volana le izy zany mara zany dia fitondrana mbola ray volana zao dia ao anatin'ny ray volana tsika zany marina be fa efa nisy zavatra napetraka an'zareo tamin'ny 18 novambra vao nivoaka zany le tena tondrozotra le hoe programme de mise en œuvre am'le politique générale de l'état de la refondation dia ino zany zao ny aingatsika koa zavatsaratsika fa ny fikisana miainga avy amin'le démocratie de revendication makany amin'ny démocratie de responsabilité tsy mora zany satria mbola mitoetra ao le kolotsaina ny mitaky ary ny malagasy tena manan-talenta ny mitaky. Ny malagasy dia nitaizain'ny olona miandry sy mitaky dia manantena zay le mahatonga antsika hoe lasa falifaly eo anatin'ny fampirevirevena amina promesse spectaculaire sika sy petit don varitsinjo koveta zinga izay ny sociologie politique nampianarina antsika. Mila miara-manaiky ny rehetra fa ao anatina tetezamita isika amin'izao fotoan'izao tsy misy firenena lehibe mifanaraka amin'ny fitondrana tetezamita raha ny zava-misy ara géopolitika no jerena atreto mbola feo miely fotsiny ihany ny filazana sy fivoizana fa vonona iara-iasa amin'ny fanjakana mijoro ankehitriny ny firenena frantsay sy ny firenena rosiana. Ka ny zavatra diavintsika dia zao niza afaka manampy antsika atreto aloha zany zao tractation koa ny OIF reny
tsy mbola mahita zavatra ofisial fanaovana sini amin'izany tsika takazay koa frantsay tady over place izy tsika zany tsy tokony hiafiafy amin'izany fa matoa ny olona rehetrarehetra io na ny amerikana na ny japonais na ny coréana ny tatsimo nareo vondrona fikambanana samihafa io zao ny union africaine za natahotra very anjara koa dia nalaky ny pody dia mody manerinery amin'ny fomba diplomatique hoe asio feuille de route etretra inona zany tsy voatery hoe arahana ny tenin'zareo fa iroso makany amin'ny dinika isika ka ny tiako resana zany dia zao na izy na F na Y na Z na X rehefa vonona anampy Madagasikara hiala amin'izao kizo zao tadiadio fa teteza mihitsy zao ny repoblika vaovao zay manana mpitondra voafidim-bahoaka no anana ny fanapa-keviny amin'izay fironana rehefa eo ary raha za rehefa manokana ny tanenareo zay anisan'ny mpandinika mahakasika ny géopolitika dia hoe manangana Madagasikara matanjaka zay ny arahana amin'izao fanavaozana zao dia rehefa avy eo sika no misafidy zay mpiara-miombonantoka fa tsy hoe hiala ry dia makary tsy izy zany mbola fiakinan-doha zany hoe hiala amin'ny frantsay dia araka amin'ny rosianina zany tsy izy zany le izy fa manangana Madagasikara mahaleo tena manakampo dia isika misafidy zay tiatsika hiaraka amintsika rehefa avy eo otsika osta la France osta izytsika osta Rosia osta miala sonoa dia zay ny ataontsika rehefa fa aleo Madagasikara matanjaka aloha haute trahison no nataon'ny filoha teo aloha ary ny firenena manontolo no efa niaina tao anaty laingy nandritra ny taona maro hoy ny fanehoan-kevitra manoloana ny resaka didy fampisamborana iraisampirenena atao amin'ny filohampirenena teo aloha tsy ny filoha teo aloha ihany hoy ny fanazavana fa teo ihany koa ny prime ministre izay niray tendro taminy fa efa namitaka ranomarina zany dia tena haute trahison dia misy zavatra betabe zay misy olona betabe koa tsy maintsy voakitika anatin'izay satria nanomboka hatrany amin'ny 4 olo zany efa tsy gasy tsony loha mpahafantarina ny gasy tia indray tsika mety tsy mahafantatra ny tenantsika io fa 5 andro ihany raha be indrindra ny fitadidiana iombonana na hoe mémoire collective ny malagasy dia zay le mahatonga ny hoe nampiasa diversion foana zao anadinodinotsika ny zavatra tena misy dia rehefa misy zavatra misosoka zany dia adinotsika ireny zavatra ireny fa aoka tsy adinotsika zany zay aoka tsy izy rery fa eo ihany koa zany filohan'ny repoblika fa nisy prime ministre koa niaraka taminy teo misy zavatra efa mandeha zany ny ambadika any ary betsaka ny zavatra mandeha fa izao fitonana zao dia miezaka hoe miasa aloha dia nivokatra ny miseho fa ianao tsy arangaranganao amin'ny olona zany fitaovam-pidianao fa ny anazy mety mafy kokoa nisy lay famonoana olona misy lay famotena ny firenena dia avy eo le firenena navelana zareo bankropitra eto dia lasa zareo dia rariny ny anazy zany justice ny resantsika eto dia miresaka justice internationale zareo dia manohana an'izany ary ny malagasy rery tokony ray feo amin'izay mpangalatra zao capitaux amina milliard de dollars naonina an'ireo ny ala teto Madagasikara akoatra ny trafika zany io resaka blanchiment d'argent sisisy io zany matoa afaka mipetrapetraka mitsinatsinaka any Dubai ny olona anisy moa androany ny fanambarana nataon'ny vondrona parlementaire avy amin'ny fanoerana izay miantso ny ampitsaharana ny fanenjehana ireo pomba ny fitondrana teo aloha ary mangataka ny anajanonana ny fisavana trano atao amin'ireo mpiaradia aminy ihany koa tsy maintsy tazomina sy tohizana nefa ny fanenjehana ireo mpitondra teo aloha noho ny fanapotehana ny firenena nataon'izy ireo ho hiatra ny Ertina Rasoa Miaramana. Fa mbola miteraka ady hevitra ny namerenana ho solombavambahoaka ireo minisitra telo. Tokony tsy naverina izy ireo satria efa nahonga ny vahoaka niaraka tamin'ny gouvernement tany isy azy ho ny solombavambahoaka ny Miandro Vazo. Nanaraka ny lalam-panorenana izany hoy koa sy Parena Auguste akamila fanazavana mazava avy amin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena ny antony sy ny andin-dalana nampiasaina nentina namerenana ireo minisitra telo vavy teo anivon'ny solombavambahoaka hoy kosa nisy mpamakafaka politika. Narcisse Karazafy mbola avatsara. Raikitra ny fifamaliana teo amin'ny député any Miandro Vazo sy Nosvarika izay ministry ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha nambarany solombavambahoaka ny Miandro Vazo fanoambaniny ny solombavambahoaka ny Nosvarika ny tenany tamin'ny fotoana na ministry ny serasera an'ity député ity. Ianao nanaratsy ny député Miandro Vazo satria mpanohatra nataonao ohatran'ny tsisy izy tao Miandro Vazo tsy malala mianatra. Ouais, c'est attendez pas nous à député nous va détenir notre système. Là c'est pas possible. Il vient de député un café. Ah là là. Nandritra ny fandalovany kabe sy ny ampanjaka toerana no nitrangy izany raha ny fanazavana nomeny solombavambahoaka ny Miandro Vazo hatrany akambotany district any Miandro Vazo io no teny nambarany ministry ny serasera tamin'izany fotoana ka izay no tena nahasorena ny solombavambahoaka ny Miandro Vazo
tsy tokony naverina teo anivony anteny meram-pirenena ireo minisitra teo aloha ireo fa efa nalohan'ny vahoaka ho hiatra ny fanazavany député ny Miandry Vazo. Mety aminay le affirmation gratuite sy le fanambanimbany député rehefa mba ministre ianao zany. Ianao zany député taloha dia lasa ministre dia avy eo ambanimbanianao ny député nefa ianao zao hiverina teny. Zany zany zavatra fahitana azy olona tsy manana maizy azy. Olona tsisy azon-damosina. Ka zay le hoe tsy maintsy valiana satria teo Masimbahoaka zay nalain'ny Baraka. Nozoniny mihitsy aho faty Kamboty Miandry Vazo fa tsisy député. Kamboty zany nge maty ray aman-dreny. Ahoana nozoniny faty. Tamin'ny fandalovana tao Kabeso. Nandalo tao Miandry Vazo izy impirina empotra ny fandalovana Kabeso. Za ve iandry azy eo. Za manana ny asako. Any tsy maintsy valiana izy satria Masimbahoaka nanaovana an'ilay izy dia Masimbahoaka koa namalina anazy. Mba tsisy hoe akinafinafina na zavatra ohatran'izay. Ka zavatra ohatran'izany zany tokony tsy miendrika ny olona hitondra firenena. Izy moa vao ny teny an'iny tapabolina après niongana dia zay le izy. Za aloha mahita azy hoe tsy miendrika azy miplace. Satria izy mihitsy efa nanambanimbany. Dokotera Rakotoniana Lofa. Fidy tao Miandry Vazo. Isan'ireo niara-tafaverina solombavam-bahoaka tamin'ireo minisitra roavavy nandritra ny fitondrana teo aloha Imara Volamiranty mbola mampametra-panontaniana ny famerenana azy telovavy ireto teo anivony anteny meram-pirenena atao aorian'ny Diditsy Volana navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ho kosa ny mpamaka faka politika Ertina Rasoa miara-manana. Raha ny lalàna mantso ny fanazavana dia ny filohan'ny Repoblika irery no mananjo amoaka ordonnance ka mampisalasala ny fomba nahafahan'ireo minisitra ireo niverina ho solombavam-bahoaka raha toka tsy ny sezina nataony filohan'ny anteny meram-pirenena. Betsaka ny débat misy satria efa miaina ao anatina tranga na mihoatra ny lalam-pandrenana antsika extra constitutionnel zany. Efa nresantsika moa zany io hoe manahirana fa misy complexité ihany le zava-misy amin'izao fotoana zao ary zay tsy maintsy irosoantsika aingana any fananantsika lasitra amin'ny tetezana mampiampita-tsika ho any amin'ny fanavaozana zany. Zay zany le zavatra misy fa ny tena votoaty izy dia zao hoe mba tsy ho lalaovina le lalam-pirenena, tsy ho lalaovina ny lalàna ho amin'ny tombotsoany izay mampetipety azy. Zay zany zavatra lehibe eto amin'ny firenentsika zany amin'izao fotoana zao dia zay fotsiny tonga nanao remarque mahakasika anazy telovavy moa zany raha maraka moa zany le roavavy avy any aminay ny avy ao Vohibatsy ny avy ao Fianaratsoa zany rehefa nisafidy hanompo vahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana ianao dia tokony eo revanao hatramin'ny farany zany. Zany koa ilantsika fanovana eto Madagasikara fa rehefa ho mpanatanteraka anao dia ianao niongana teo dia tokony hajainao na mpiongana anao. Araky ny lalàna ny filohana androm-panjakana ihany no afaka manao sezina ny HCC ary tsy azo atao ny manao auto-sezina ny HCC amin'ny raharaha tahaka izao raha ny fanazavana trany. Magataka valiteny avy amin'ny filohany anteny meram-pirenena araka izany ity mpamakafaka politika ity mba hanazava ny antony na tonga ny fiverenan'izy telovavy ireto teo anivony anteny meram-pirenena. Ka rehefa nitranga moa zany iny hoe lasa nanao asa ny maha-ministra reo solombavam-bahoaka ireo dia rehefa nitranga ny fanovana zany dia ny zavatra nisy tao aloha dia zay ny zavatra tsara fantatsika rehetra fa ny député anankiray izay voafidy tany Nosy no nangatahany filohan'ny anteny meram-pirenena teo aloha ny famerenana azy satria zay ny voalasa lalam-panorenana rehefa teto manko zany dia tsisy vacances le poste na député fa ny suppléant zany zany hoe raha mara zany dia zao tsisy constat atao mahakasika na vacances de poste na député fa sezina mihitsy le atao ny lehibe ny androm-panjakana za ihany lehibe ny androm-panjakana ihany mahazo manao sezina ny HCC zany filohan'ny Repoblika, ny Prime Ministre, ny filohan'ny Sénat, ny filohan'ny Assemblée nationale za ihany. No zany zany mangataka ny rehefa manao hoe réintégration zany dia ny filohan'ilay androm-panjakana zany no nanao an'izay. Fa ny zavatra nisy rehefa vakitsika le are zany dia ny raisiny zareo tao amin'ny fitsanana volam-pandrenana zany ho contentieux mahakasika ny fifidianana zany le izy. Ankilany nambarany filohan'ny antoko politika tsara tahafina fananaraka lalam-pandrenana ny famerenana ireo minisitra teo aloha ho solombavam-bahoaka tsy afaka ny alokaloka ao anatin'izy tsy azo enjehana kosa nefa izy telovavy ireo raha toka misy raharaha anenjehana azy fony izy ireo minisitra hoy ny fanamafisana. Izany no milaza fa tena magnaza ny constitution ity fitondrany tariny i colonel Mikael ity. Raha io ange tamin'ny fitondrana taloha mety tsy nataony zany. Mety tsy nataony zany hitanareo fomba fangalana ny razanamasoa Kristiny teo iny. Dia fa tena tatao botolo fotsiny le izy.
tsy manara-dalàgna fa ity fa magnara-dalàgna zany hoe afaka manao afaka manteny tsara misy izy teo izy telo vavy misy sy amin'nangataka le anankiray angataka tamin'ny voalohany voaka nalaky nangataka tamin'ny voalohany le tany Maradona de aveo nangataka koa ny faharoy koa de miaraka navoakandrio le izy zay zany tena marina fa io moa nisy any le olo misolo anazy teo sy te hiala koa izy moa fa lasa nagnatony miaraka ry amin'ny fitondragna ry izy de nefa ny lalàgna sy ny lalàgna ihany gn'appliqué igny diso misy raha sy na tsy nameraka anazy teo matoa izy nilasaka izy de fa izay député zay gnanazy tao amin'ny voalohany mety managneritreritry zo ministre fa raha izy kosa ka misy fautiny ka atao ohatrany hoe misy enquête amin'ny ministèreny tantanana any ka misy fautiny eo sy ta misy député ny nanao an'io sady sy voariny lalàgna izy am'io fa mandeha mariny fa misy audit daholo ange le ministère atazana niatrika ny fivoriana ny arahana tamin'ny ministera amponina androany moa izy telo vavy ireto fivoriana voalohany izay natrehany izy ireo tao arin'ny fionganany teo amin'ny toerana mahaminisitra azy hita taratra kosa nefa fa niafiafy tsy toy ny fisehosehoana mahazatra nandritra ny fitondrana teo aloha ny fihetsika izy ireo teny anivony anteny mera amin'ny pirenena hatramin'ny nahazoany Madagasikara ny fahaleovantenany tamin'ny taona 1990 dia mbola aloha hevitra ara-politika mafana ny rafim-panjakana tokony apetraka eto mba tena hampandroso marina ny firenena hatramin'izao taona 2022 izao mbola mipetraka ho ady hevitra ny amin'ireo endrika fanjakana mety indrindra ho an'ny Madagasikara fanjakana fédéraly sa fanjakana tokana fanjakan'ny fanapariam-pahefana na ile antsoina hoe état unitaire fortement décentralisé mila mitandrina isika atao anatin'izao fanavozana izao amin'ireo arafitra roa ireo hoy ny administrateur civil Julien Andria Morasata Germaine Menjanary niartanjana tokony hodinina tsara ireto ombitsoa ireo sakana ho an'ireo rafitra roa dia ny fanjakana fédéraly sy ny fanjakana tokana na état unitaire fortement décentralisé manome fizakantena lehibebe kokoa ho an'ny faritra tsirairay ny fanjakana fédéraly mety ampiroborobo ny fandraisana andraikitra amin'ny sehatra eny ifotony saingy ampanano sarotra ny fitantanana ankapobeny sy ny fampifanarahana amin'ny politika nasionaly raha ny fanjakana tokana saingy matanjaka ny fanapariam-pahefana na état unitaire fortement décentralisé kosa no raisiny dia manome rafitra tokana ny fanjakana kanefa mamela fahefana sy fahalevantena ho an'ny faritra amin'ny sehatra maro izay ahafana manatanteraka ny filan'ny vahoaka ao an-toerana nefa tsy manimba ny fidiran'ny politika nasionaly io fomba io dia mety ho vaolana amin'ny fiarovana ny fidirana nasionaly sy ny fampandrosoana amin'ny ambaratonga rehetra raha ny fanehoan-kevitra tsy voatery le hoe état unitaire na état décentralisé fa famindranan'le fahefana marina makany amin'ny collectivité ny zava-dehibe le transfert de compétences et de pouvoir avy aty amin'ny fahefana fanjakana fohy be makany amin'ny atao hoe collectivité ka tena misy marina zay fahefana zany ampitaina any ary ny fahefana tsy resaka hoe moyen humain ihany na moyen financier fa moyen institutionnel ihany koa mba ahafahan'izy ireo tena manana ny fahefana afaka mampandroso marina ny firenena zay aloha ny zavatra anankiray zay ka na état fédéral na état unitaire fa fortement décentralisé dia zay ny zava-dehibe zay efa amindrana le fahefana ka mbo mandeha ny adihevitra amin'izao fotoana zao le transfert de compétences et de pouvoir mihitsy angeny tena problème atria mivangongo loatra aty amin'ny fanjakana fohy be le fahefana ka tsy ahafahany any amin'ny service déconcentré de l'état fahefam-panjakana zany service mpanjakana misy any manana amin'ny fahefana anapa-kevitra tsy afaka mihitsy ny collectivité ny olombo fidy any atoerana zany mba manana amin'ny fahefana ihany koa ny fahefana zay le zaiko zay mba anapa-kevitra ny fampandrosoana marina ny faritra misy azy na ny collectivité misy azy izy nge mahafantatra ny zavatra misy eo fa tsy hoe avy aty amin'ny fanjakana fohy be mba anapa-kevitra indray manome baiko hoe zao ny ataonareo ny fanapariam-pahefana amin'ny fomba mahomby no lakleny demokrasia sy ny fahaleovantenan'ny faritra tsy maintsy jerena koa ny fomba ampifandraisana ny fanjakana fohy be sy ny faritra amin'ny fomba mitombona sy mangarahara mba isorohana ny adihevitra ara-politika tsy mitombona sy ny fisaratsarahana any amin'ny faritra effectivité na hoe tena fipetrahany zay fametrana ny fahefana zay tsy vagongo eto amin'ny fanjakana fohy be fa omena avy hatrany any amin'ny collectivité zany mety amin'ny faritra zany province zany na mifaritra zany na any amin'ny commune omena any le fahefana araka ny tandrify azy mba ahafahany mandray andraikitra mikasika amin'izy zay aloha ny tena hoe zava-dehibe zay ary mila volonté politique io zay avy amin'ny fanjakana marina le izy mba andeha nisy an'io taloha fa le problème le ministère mihitsy mamihana
le gouvernement tamitsy mamihana le fahefana tsy nomeny any amin'ny collectivité territoire centralisée na fovokaparitra mahefa moa filazazy zay ny tena zava-dehibe loatra zavatra zay zany manaraka zay ny indépendance judiciaire koa manantsika fahasahina mipetraka an'izany fahaleovantena fitsarana zany zay ny atao état de droit mila fahasahina zany zavatra rehetrarehetra tena androsomarina antsika akoatra zay moa transparence sy ny gestion bonne gouvernance sy tsy maintsy miorina amin'ny traikefa efa hita ny mazava-dehibe ny fampandrosoana ara-toekarena ary ny fanamafisana ny firindrana eo amin'ny faritra rehetra no ahafana misafidy ny rafitra mety amin'ny firenentsika tokony ho tanjona apetraka trandry ny fametrahana rafitra iray izay ahafana mifehy ny firenena iray manontolo kanefa mamela fahaleovantena sy fandraisana andraikitra any ifotony. Isan'ireo rafitra mbola manao ny asany ny voamera mahaleo-tena misahana ny fifidianana na ny seny raha ny fanapahana izay navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana herinandro vitsilasa izay raha ny fanapahana navoaka ny atoanivy ny gouvernemanta dia mitsatra ny asa fanavozana isan-taona ny lisy mpifidianana na ny ralina eto amintsika ny tondra fanazavana momba ny antony izany ny filoha lefitra faharoa eo anivy ny seny izay nanamafy fa raha tsy miova ny lalam-panorenana dia tsy horava ny seny fanadiadina eo amin'ny sary ny alarobia fahina amby roapolo ny volana novambra 2024 no nanapahany filan-kevitry ny ministra ny fampiatoana vonjomaika ny fanavozana isan-taona ny lisy mpifidianana na ny RAL araka ny voalaza tamin'ny tatitra ofisialy. Ny ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana no nanao fampitana ambava ny fanapahan-kevitra momba ny fampiatoana ny RAL ary ny ekeny gouvernemanta izany. Natao izany satria eo ampanomanana ny refonta ny lalàna sy ny rafitra misana ny firaketana ny mpifidy ka tahirin-kevitra mifototra amin'ny fahamarinana no ampiasaina amin'ny fifidianana manaraka raha ny fanazavana. Ny refonte na ny fanavozana manontolo ny lisy mpifidianana dia isaky ny 10 taona no tanterahana eto Madagasikara. Raha ny zava-misy zany dia tsy mbola tokony hanao an'izay refonte izay isika satria mbola taona vitsivitsy lasa izay no natao izay refonte izay. Kanefa ny fitondram-panjakana moa no tompona andraikitra amin'izany miaraka amin'ireo fiara-miombonantoka amintsika dia ho hita eo izay fanapahan-kevitra ho raisiny rehetra. Ny anapiko ny zavatra voalaza teo dia izao na dia hiezaka hanao izay azo atao azy ny vahomeram-pirenena mahaleo-tena amin'ny sahana ny fifidianana araka ny fahaiza-manao sy ny traikefa ananana na dia hanao izay azo atao azy amin'ireo tolo-kevitra maro ny vahomeram-pirenena mahaleo-tena amin'ny sahana ny fifidianana dia miankina indrindra amin'ny fitondram-panjakana ny ahitantsika vokatra amin'izany satria raha ny zava-nisy hatramin'izay dia efa betsaka izay tolo-kevitra nentina natolotra anatsarana ny fifidianana teto Madagasikara zay fa na ny fitondram-panjakana tsy manatanteraka an'izay soso-kevitra naroso na ny tompona andraikitra eny anivon'ny antenimera tsy mandany ny lalàna tokony apetraka hahafahantsika mijery sy manatsosa fifidianana tena azo antoka eto Madagasikara. Ny zavatra andrasana zany dia engany ny fanavaozana Republika Madagasikara ny fahefana mpanao lalàna mba tena andrainy andraikitra izy ireo tokoa ka anatanteraka izay tolo-kevitra ho tapaky ny be sy ny maro na izay lalàna ka ho atolotry ny rehetra mba ahafahantsika manao fifidianana madio. Rafitra natsangana tamin'ny lalàna manokana ny seny na izany aza ny lalam-pandrenana ihany no manome fototra ara-dalàna nametrahana azy ho rafitra maleo-tena misahana ny fifidianana. Ny andininy fadimy ao amin'ny lalam-pandrenana mametraka mazava ny fitsipika iraisana momba ny fiandrianam-bahoaka ny rafim-pitantanana demokratika ary ny fitakiana rafitra tsy mitanila ife ny fifidianana ka mahatonga ny fisiniseny hoy ny fanazavana. Arak'izany raha tsy miova ny lalam-pandrenana dia tsy ho foana ny seny hoy ny fanamafisana. Ny seny dia rafitra napetraky ny andinin'ny fahadimy ao amin'ny lalam-panorenana. Noho izany raha ohatra ka mbola tsy miova ny lalam-panorenana dia raha mijanona ao anatin'ny ara-dalàntsika dia tsy hisy ny fomba ahafahana mandrava ny seny ny mety manova ny mpikambana ao aminy no mety ho azo atao amin'ny alalan'ny lalàna fa ny fandravana ny seny dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanovana ny lalam-panorenana. Mikasika kosa ny fifidianana olona dia nilaza ny filoha lefitra faharoa eo anivon'ny seny fa mbola miandry ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ny fanatanterahana izany. Araka ny voalaza ny lalàna dia tokony no tanterahana tamin'ity volana desambra ity ny fifidianana ny teny meran-do olona kanefa moa ny arahantsika mahita
fa raha tokony ho 90 andro talohany fa 1 ny volana desambra ny tokony mivoaka ny didy na ahafahana miantso ny mpifidy an-Tatsabato ho amin'izany fifidianana antenimeran-dolony zany dia tsy nisy izany ka rehefa tsy nisy ny didim-panjakana navoaka ny flankevitry ny gouvernemanta miantso ny fidy hifidy ny loholona dia tsy misy zany ny fifidianana loholona. Miandry ny fanapahan-kevitry ny fanjakana arak'izany vao afaka irosona ireo pitsopitsony maro amin'ny raharam-pifidianana. Mbola baraingo amin'ny maro anefa hatramin'ny androany ny fomba irosona amin'ny fakan-kevitra nasionaly na ny concertation izay fototra amahana izao olana rehetra izao. Mifandraky amin'izay vaovao izay naleo ny fahavononany hitondra arivo-baovao amin'izay fomba natanterana ny fifidianana marina madio ary mangarary eto amin'ny firenena ny solitena ny antenimieram-pirenena vaovao eo anivon'ny vomiera misahana ny fifidianana Rakotonarivo Thierry no tanterahina androany atetsy amin'ny fitsarana tampony anosy ny lanonana ara-pitsarana nanaovan'ny fianianana mialoha ny andraisan'ny toerana mahafilo lefitra faharoa vaovao azy eo anivon'ny bromaritry ny seny fanampanazavana. Araka ny fitsipika amin'ny Feniseny tsy maintsy manao fianianana ara-pitsarana ny mpikambana vaovao mialohany anombohan'ny andraikiny mba anolo-tena ampanjaka ny lalam-pandrenana anajany mangarahara ary tsy hitanila amin'ny antoko na mpifaninana amin'ny fifidianana. Izany indrindra no antony anaovana ny fianianana ara-pitsarana izay manamarina fa hiaro hatrany rariny sy ny itsiny ny mpikambana vaovao ary tsy andray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny tombotsoa manokana na antoko. Mianena fa hanatanteraka antsakany sy andava ary ampahamendrehana ny andraikitra atolotrahy ao amin'ny vomiera mahaleo-tena momba ny fifidianana. Hiasa ampahaleovantena tanteraka fa tsy hanao fijery mitanila ka ny fanajana ny lalam-panorena sy ireo didy amandalana manan-kery no hany hibaiko ahy amin'izany. Hanaja mandrakariva eo ampanatanterahana ny andraikitra ny hasiny ny asan'ny tompon'andraikitra tsirairay ary tsy hamboraka na oviana ny tsy ambaratelo takiny ny asa sahana. No mafisin'ny administrateur civil Rakotonarivo Thierry teto fa vonina ny tenany hitondra rivo-baovao eo anivony ity andraikitra hosahanina sy manandanja. Tsapa hoy izy fa andraikitra mavesatra toy ny fanomezana tohana amin'ny fitariana ara-pitantanana, fanampiana amin'ny fandrindrana ny asa mivantana mikasika ny fifidianana ary fanamafisana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny ity rafitra fototra amin'ny demokrasia ity no andrasan'ny vahoaka malagasy izao. Mila fanatsarana ary mitaky fanavaozana ny fikarakarana sy ny fitantanana ny fifidianana eto Madagasikara. Noho izany dia tsy maintsy horaisina ny andraikitra rehetra ahafahana mametraka didy amandalana ifehy ny fifidianana vaovao, ahafahana mametraka rafitra tena matianina ary tsy miandany, tsy mitanila ka ahafahantsika tena mikarakara fifidianana marina, fifidianana azo antoka ary fifidianana hanome vokatra hoekeny rehetra ka andraisan'ny rehetra anjara. Tsy maintsy eo atao ihany koa ny fomba rehetra ahafahantsika manatsara sy manamafy ny fanabeazana ny vahoaka mba tena ho mpifidy mandray anjara mavitrika ary hiaro misafidiny ny mpifidy malagasy. Mazava ny fitsipika amin'ny Feniseny tsy maintsy manaja ny lalàna sy ny mampanjaka ny mangarahara ny mpikambana, tsy mahazo mitanila amin'ny antoko politika na mpifaninana amin'ny fifidianana ary hiaro hatrany ny safidim-bahoaka araka ny voka-pifidianana madio sy marina. Raha ilaina ka mety anatsara zavatra dia azo avoaka ny momba ny olana ara-pifidianana tamin'ny taona 2013 ka antony nanesorana azy tsy ho filoha-levitry ny Seny tamin'izany fotoana hoy ny fanamafisana. Tsy fanao ny milaza zavatra tsy marina. Matoa ny teny fa misy amantapitrisana ny vahoaka malagasy izay mitovy lahara kara-panondro pirenena dia nisy zany ary ananana porofo. Raha ilaina amin'ny fotoana tokony mapety azy ka mety anatsara zavatra zay dia ho avoakatsika ny porofo mahakasika ny fisiny zay olona matapitrisana mitovy lahara kara-panondro pirenena tamin'ny taona 2020 zay. Olo manakaja maro no tonga niatrika ity lanonana teto amin'ny fitsarana an-tampony androany ity. Rafitra iankinany hoavin'ny firenena sy ny demokrasia mivantana ny Seny koa antenainy rehetra hitondra fanovana amin'ny lafiny maro ao anatin'izao fotoana ny fanavaozana izao.
Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray manome 2.70 ora ireo tompon'andraikitra ireo mpiasa eo anivon'ny Madarel. Mitaky ny jerena sy hamana ny olana eo anivon'ny orinasa faran'izay aingana izy ireo. Tsy mazava ny mpiasa ny fitantanana ary tsy mitsahatra amin'ny totongana ny orinasa nanomboka ny taona 2024 no makady. Narcisse Karazafy mbola avatsara no mitatitra amintsika ny Antsim-Prim-baovao. Anatanteraka fitokonana mandritra ny 2.70 ora ireo syndicat mpiasa ao amin'ny orinasa Madarel manomboka ny alakamisy 4 Desambra hatramin'ny sabotsy 9 Desambra ho avy zao tsy mahita mangarahara ao anatin'ny fitantanana ny orinasa manomboka tamin'ny nanomezana azy ho mise en concession ireo mpiasa raha ny fanazavana nomeny. Ny antony le hoe tsy mangarahara zany nanomboka teo amin'le mise en concession zany tsy mazava eo anivon'ny mpiasa ny fitantanana satria nisy zao tamin'ny 2003 le mise en concession 5 taona tonga ny PCA Madarel monsieur Patrick Lasy tamin'ny 2006 dia nitarina ho 10 taona io fitantanana io mise en concession io. Nisy nefa ny filazany zareo fa perte 14 milliards 75 millions d'ariary ny orinasa tamin'ny 31 décembre 2009. Mangarahara ve zany eo anatraha amintsika rehetrarehetra mijery sy mandinika dia mangataka fitsiriahana ny kasika ny orinasa Madarel izahay eo amin'ny fitantanan'ny orinasa zany. Zay le tsy mangarahara eo anatrahan'le izy. Nisy ihany koa ny fandoavana vola. Rémunération moa ny fitenena zareo anazy amin'ny orinasa Vecturis izay mitentina 120 000 euros isan-taona miampy ny chiffre d'affaires ny orinasa zany. 1% chiffre d'affaires ny orinasa isan-taona io zany. Dia izay le fangatahana fitsiriahana. Noho izany mitaky ny fialan'ny mpitantana ankehitriny sy ny mpandrarava iny ireo mpiasan'ny Madarel ary mangataka ny iverenany fitantanana ny Madarel eo ambany fiahin'ny fanjakana nanomboka ny totongany atsikelikely mantsy ny orinasa nanomboka ny taona 2024 no nakaty. Tao anivon'ny orinasa Madarel efa ela ny rasantsika n'izao fotoana izao hoe isa hijoro isika mpiasa ary efa ela tsika ny nangina. Amin'izao fotoana izao moa zany dia tonga ilay fotoana hoe hanavaozana dia miantso antsika rehetra mpiara-miasa. Fotoana izao ahafahantsika maneho ny hevitra izay nikobontsika hatramin'izay. Ny marary atsika no takitsika ary tsy hanatrisitsika hanao fitokonana ka hoe hiteraka ratra indray ho antsika mpiara-miasa sy ny orinasa fa hevitra entina anasoavana zao orinasantsika izao. Ka eto dia mamerina ary miantso antsika mpiara-miasa ihany hoy ny tenako hoe fotoana izao hijoroantsika eo anatrihan'ny zava-misy ankehitriny atao anatin'ny orinasa. Nanisy azany filazana fa nahazo famatsim-bola vaovao ny orinasa Madarel dia manao antso ireo mpiasa fa tsy niodina araka ny tokony ho izy intsony ny Madarel ka mitotongana ny kalitaony asa ary miapotika ny fotodrafitrasa rehetra. Vaovao ny trangam-piarahamonina niparitaka tao anaty tambazotra an-tserasera omaly. Ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalambe mikodana tsara sotra. Andianankizy ny ampita arabe no nofoan'ny fiara 405 iray tokony ho tamin'ny 10 ora hariva tany hoangy. Fantatra taorian'ny fanadiadiana fa mamo ilay mpamily ny fiara. Nokaroina ary no tanan'ny mpitandro ny filamenana izy rehefa voasambotra. Mpianatra misady mandidina ny 4 hatramin'ny 30 ireo voadona ireo ary samy mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly avokoa. Pejin'ny kolotsaina kosa indray tonga ny fotoana iresahana amin'ny mpiray firenena momba ny taom-baovao malagasy satria firenena iray amanontolo no voakasika ary malagasy no iantefan'ny fankalazana hoy ny ARFM. Fotoan'izao izy ireo amoahana sy amaripototra ny anko-hevitra rehetra momba ny taom-baovao mba hahazoana manamarina sy manamafy ny mahazava-dehibe izany ho an'ny firenena sy ny fiainam-bahoaka. Miantso dinika sy fandrindrana mbola tabatra ho an'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy noho izany ity fikambanana ity tamin'ny alalan'ny taratasy misokatra ho an'ny vahoaka malagasy toy izao ny makasika izay tateriny Germaine Menjanary eo amin'ny sary ny Artanjona.
tsy fetsotra fa fotoana manandanja ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny tombovao malagasy fotoana anomboana zavatra tsara ifampirarian-tsoa ary ifampiarabana eo amin'ny malagasy rehetra hoy ny ARFM ivo ny firaisampirenena sy ny fankafantarana eo amin'ny samy malagasy vanim-potoana mampiray ny olona amin'ny fanajana lova sy ny fombandrazana malagasy ny tombovao malagasy noho izany ny tombovao dia tokony anampy amin'ny fanamafisana ny mahafirenena tsy sarasarahana noho ny fomba amampanao ny fokon'olona isan-tany ho iatrany ny fanazavana fotoana fisantara-pahasoavana sy fiarina ny tombovao satria ny paharitry no nametraka sokady sy toetra ho an'ny zavaboary rehetra anisan'izany sy ny olombelona manaja ny firaisampirenena mamela fahafana sy fahaleovantena amin'ny fomba amampanao isampoky ny fomba malagasy amin'ny fanamariana ny tombovao fa tsy manelingelina ny mahatombovao azy ho an'ny malagasy rehetra tsy tokony afangaro fety hafa toy ny alamady ary tokony ofidina ao anatin'ny vanim-potoana ny volana septambra sakave ka hatramin'ny volana oktobra volambita izay vanim-potoana irasan'ny zavaboary rehetra ho amin'ny firavoravona sy fahasambarana ny tombovao malagasy ho iatrany ARFM noho izany manentana ny ministera ny kolotsaina ny olobe ny Madagasikara efa nikarakara ary ny malagasy rehetra andray anjara amin'ny dinika sy ny fandrindrana ambony latabatra mba azahoana tombovao malagasy mirindra sy mampiray izay mampiseho ny voninahitra sy ny aspirenena ary mampatsiahy ny malagasy rehetra amin'ny maizy azy sy ny fombandrazana malagasy ny ARFM raha ity taratasy misokatra ho an'ny vahoaka malagasy izay nataon'izy ireo ity hatrany vaovao ny fanatanjahantena nanao tatitra ny zava-bita ny tao anatin'ny rotoana ny tondrany ny mpitantana ny federasiona malagasy ny baolina kitra na ny FMF nisongadana tamin'izany zava-bita ny bareka nampiakatra teo amin'ny laharana 500 maneran-tany ny bare fantatra nandritra izany ihany koa fa ho avy eto Madagasikara ny filohan'ny federasiona iraisam-pirenena ho an'ny baolina kitra na ny FIFA ny volana janoary ho avy io mandritra fotoana fahatongavan'io ihany koa no anambarany sy tondrany sata vaovao ifeny baolina kitra malagasy amin'ny fifidianana mandaraka fanadihady amin'ny sariny Taiziniana. Raha tsy misy ny fiovana ho avy eto Madagasikara ny filohan'ny federasiona iraisam-pirenena ho an'ny baolina kitra Anfonito ny volana janoary 2022 raha ny fampahafantarana nataon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra antodina eto amintsika nanaovany sata amin'ny feny baolina kitra malagasy amin'ny fifidianana manaraka everina araka izany fa mety isy fiovana ny fomba fifidianana ireo rafitra rehetra miaingana anivon'ny seksiona liga ary ny federasiona hoy ny fanazavana i Madagasikara raha teo tsy mbola nanovo izany hatramin'izay ankoatra otokanana mandritra ny fandalovan'ny filohan'ny FIFA eto amintsika ny fitoeram-piofanana momba ny taranja baolina kitra Etsikarion toerana izay ipetraran'ireo mpilalao zandry U15 izay voafantona tamin'ny tetikasa TDS atao toy ny akademia maneran-tany zany aka sady afaka hianatra ireo ankizy no ilalao izy ireo avy eo no andray anjara amin'ny kanina U17 izay atao amin'ny taona ho avy eo akademia no atsangatsika any Ekarion satria amin'izao fotoan'izao raha hitantsika andeha efa ananika ary efa anao an'ilay fahavitana io centre io tsika raha vao vita io centre io dia miditra ao anatin'ilay centre reo ankizy U15 reo zany U15 zay hitantsika fa ifaninana amin'ireo firenena aty amin'ny ranomasimbe indiana manampy azy eo La Réunion sy Mayotte amin'ny fa 10 ka hatramin'ny faraiky amby 20 ny volana Desambra zay ilay ataontsika hoe under 15 lay matsa irahan'ireo ankizy ireo miditra ao anatin'ny sehatra ataontsika hoe fanatsarana sy fitondrana lay relèvetsika vrai akademia io apetrakintsika io mitovy amin'ny akademia ny Barcelone sy ny Real de Madrid reny ary ny PSG zany hoe mianatra dia manao baolina mianatra dia manao baolina zay no asan'ireo ankizy ireo ary zahantsika mba ho tafita ho rehareha malagasy taratry ny fahombiazana teo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra tao anatin'ny rotaona ny vokatra azon'ny bare tamin'ny lalao-tranina faranteo ka nahazoan'izy ireo ny laharana faharoa tamin'ny fifaninanana ka nanatsara ny toeran'ny Madagasikara teo amin'ny filaharan'ny FIFA izay ihany amin'ny 500 raha ny tatitry ny zava-bita nataon'ny FMF ambonin'izany afaka ny sazy momba ny fitantanana arabola izay napetraky ny federasiona iraisam-pirenena raha ny tatitra raha ny fandaram-potoana samihafa eo anivon'ny federasiona anomboka ny 20 Desambra ny fanomboana ny fiadiana tompon-daka nasionaly ho an'ireo kloba sangana na ny Pure Play Football League hoentina mandrisy lahatra ireo tompona andraikitry ny rafitra iraisam-pirenena palme fankatoavana dia nisafidy ny mpitantana ny baolina kitra malagasy nanaovan'ny fifaninanana io eo amin'ny kianja bare mamasina
Maresaka avy any ivelany metombo isan'andro ireo olona namoneny sy ireo traboina vokatry ny tondra-drano mahery vaika namely any Azia Atsimo atsinanana Indonésia, Thaïlande, Malaisie ary Sri Lanka no tena vomafy ary mbola mitohy ny fitediavan'ireo tsitapopoka sy ny asa famonjena any amin'ireo faritra maro voakasika. Fanampanazavana. Dimanjato mahery ireo olona namoneny ary dimanjato mahery koa ireo mbola tsitapopoka hatramin'izao any Indonésia. Indrindra ny amin'ny nosy somatrandry efa amin'ny firenena, sarotra be ny fidiran'ny mpamonjy vonany amin'ireo faritra vomafy noho ny lalana dibo-transportika vokatry ny fihotsahan'ny tany. Mihoatra ny 7,3 ireo olona voaterina findratoerana no iloza mitranga io. Vokatry ny rotsakorana amin'ny fotoam-pahavaratra mahery vaika no niteraka ny fiakaran-drano-goavana amin'ny faritra manontolo. Any Sri Lanka nambara fanjakana fa efa tsy manan-drano fisotro sy herinaratra ny ampahatelo mponina. Miaramila sy ekipa mpamonjy vona no miasa andro aman'alina. Nandritra ny asa famonjena, angidim-by iray avy amin'ny tafika no nianjera tany avaratra Colombo tamin'ny alahady alina lasa teo. Araka ny taremarika farany, mahatratra 300 mahery ireo maty tao Sri Lanka ary mihoatra ny 200 no mbola tsy hita. Voalaza fa ity no loza voajanahary mahery indrindra namelon'ny firenena no ilay onja mahery tamin'ny taona 2004. Tao amin'ny 3 volana teo izao no nahitana trangavalaretina Ebola atao amin'ny faritany Kasai sy any Congo. Nanambara ny ministry ny fahasalamana an-toerana omaly fa foana tanteraka ny Ebola ao an-toerana satria tsy nahitana trangavavao intsony tato anatin'ny 12 andro farany. Fanampanazavana. Fongana ny aretina Ebola tao amin'ny faritany Kasai raha nambaran'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Tsy nahitana trangavavao na Ebola intsony manko tany an-toerana nandritra ny 12 andro hatramin'ny asitranany marary farany tamin'ny 7 Oktobra lasa teo. Araka ny tatitra avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana, 420 ireo tranganampy ka ny 350 no voamarina ary ny 570 no namonyainy. Nilaza ny ministera fa karazana aretina Ebola masika indrindra no niseho tao RDC nanomboka tamin'ny volana Septambra lasa teo. Tao anatin'ny fanambarany, niderany ezaka iraisan'ireo mpitsabo sy mpiara-mombona antoka rehetra ny ministra Congolais sady nanamafy fa valana aretina Ebola faha 40 nitranga tany an-toerana izao zava-misy izao. Raha tsy aivina dia nisy krizy ara-pahasalamana lehibe roa mitovitovy tamin'ny taona 7 sy 2000 sy tamin'ny taona 9 sy 2000 tao amin'ny faritra Kasai ihany. Niparitaka indrindra ny valanaretina teo amin'ny faritra Bolape, toerana ambanivohitra, sarotra idirana, tsy dia manana foto-drafitra sara-pifandraisana. Noho io fahasarotan'ny toerana io dia manam-pahaizana miisa 12% no nalefa hanampy ny tompon'andraikitra any an-toerana. Manamarika dingana lehibe amin'ny ady amin'ny Ebola ao RDC ny filazana fa foana ny Ebola. RDC izay niatrika ity arety mifindra mahafaty ity imbetsaka tato anatin'ny 10 taona farany. Dia ny vaovao avy any ivelany tombo-kilasy tongovavy mialatana mamarina ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Angatrana fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny tenako mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitsy indray. Veloma tompoko.